Faly miaraka antsika tsirairay avy-indray tratra izao maraina ny alarobia izao misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola afaka mandray ny teniny indray amin'ity anio ity ary marahary nisoa indrindra ho anao mba ahafahanao mitombo amin'ny finoana ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Manderantsika ny mofinainan'io dia efa afaka isika. Tomba Andriamanitra rehetra izay ankehitriny andinika sy anatra ny teninao indray. Miteza ianao hamoky zavatra ho anay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha tena mofinainantsika androany dia manao fizahn-toetra ny finoana. Ilaina amin'ny Hebreo 2:12 manao hoe finoana ny naneken'i Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo no lova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Amen. Nifidy any Abrahama ho mpitondra ny hafa ny Andriamanitra. Tamin'ny alalany no nampitany ny fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tonga taminy ny tenin'i Jehova, tsy fampanantenana fahombiazana sy voninahitra eto amin'ity fiainana ity, ohatrany hoe karama be na fankasitrahana lehibe na laza. Izao naovatr'Andriamanitra tonga taminy, hoy izy hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Sarotra zany tany miala amin'ny tanin-drazana. Nankatoa nefa ity patriarika ity, nilaoza ny taniny, nilaoza ny tranony, nilaoza ny havany. Ary eny koa ny fifandraisan'ny maharitra rehetra tamin'ny fahazazany mba ho tonga vahiny sy mpivahiny any amin'ny toerana izay mbola tsy hitany akory. Azony Abrahama nataony nanontany tena sy nisalasala ny amin'ny fikasan'Andriamanitra tao anatin'izany. Nefa nasehoany ny fitokiny tanteraka fa Andriamanitra no nitarika azy. Tsy nanontany izy raha toa tany lonaka sy maharitra na mahafinaritra zany na koa hanamora ny fiainany ve ilay toerana andehanany na tsy. Tsy nanontany an'izany izy. Nandeha izy no niantson'Andriamanitra. Ary zany fihetsika Abrahama zany dia tena lesona ho antsika tokoa. Misy olona mety mitana toerana tsara eo amin'ny lafin'ny rehetra an'izao fiainana izao, nefa mety manana asa ataony anekafa ihany koa Andriamanitra, asa izay tsy vitany teo anivon'ny havany sy ireo namany. Hitan'Andriamanitra fa ny fiovan'ny toerana misy azy sy ny fanderahana azy any amin'ny toeran-kafa tanteraka mety indrindra mba mivelarana toetra anankiray izay hanome voninahitra azy. Rehefa mitoetra eo amin'ny toerana tsy misy afa-tsy fiadanana manko tsika dia tsy mahatsapa loatra ny filatsika ny iankinana amin'Andriamanitra isa-minitra noho ny fahatsarany no hitondran'Andriamanitra antsika eo amin'ny toerana izay ahatsapa antsika fa ilaintsika tokoa ny fanampiana sy ny heriny. Izao ary voalaza fa niandrandra tanàna anankiray Abrahama, tanàna izay Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao azy. Dia toy izany ihany koa isika, mpivahiny sy vahiny manko isika eto amin'ity tany ity, mikatsaka an'ilay tanàna izay nanandraina Abrahama isika, tanàna izay Andriamanitra mihitsy no tompo marika sy mpanao anazy. Ary aoka zany dia tsy ho afaka ao anatin'ny sainao fa any ilay tany nampanantenan'Andriamanitra ho antsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry ray tsara indrindra noho ny amin'ny nampatsiahivinao anay tokoa ny amin'ny finoany Abrahama. Ampianaro izahay hahitoky aminao, tsy metsaka fanontaniana be ny amin'ny fiahina indrindrandrindra sy ny mety ho anton-javatra, fa metsaka indrindrandrindra ny fahatokiana feno eo am-pelantananao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.